Tonga sadala zanagasikara mbola hoe nareo ifa lehilahy indray ny ataontsika androany a teratany Uganda lehilahy anankiray a antsoina hoe Jack Gukoko amin'ny ankapobeny moa zany a tamin'ny andro taloha tamin'ny andro fahampanjaka mahafinaritra be ilay hoe manambady maro moa tsisy fitoriana ihany koa tamin'izany roapolo vadiny a dia ny tao amin'ny lampany isy anazy a 12 vady mitokana amin'ny efitrano hafa ary ireo ambiny anankivalo mitokana amin'ny efitrano hafa izany hoe samy vadiny hafa tsy tsidiany ihany ireo vadiny ireo. Ny isan'ireo zanany dia miisa 158 andre kiako so ihany ilay ry tamin'izany fa mpanjaka fa raha tsy izany raha tsy mpanjaka angamba ilay ry aiza moa izany nahita vola hamelomana ilay zanany. Ny fitambaran'ireo zafa kely ananany dia miisa 500 isa 500 nahagaga nefa fa ilay ry ihany zany amin'ny maha hoe mpanjaka anazy zany dia nanao izay tiany atao omena tso-drano ny vady mandeha manambady na izany na tsy izany ara dia nisy ireo zanany lahy maty niisa 12 satria tsy na tamin'ny andro fahagola hitanareo misy ilay miady fanjakana taloha ilay miady ilay miady foko miady firenena ilay nalaza be ireny dia 12 ny zanany lahy maty tany amin'ny fehdiana tany amin'ny toerana fehdiana. Oviana ary izy maty tamin'ny novambra 2011 tamin'izay fotoan'izay anefa 12 ireo vady niaraka taminazy fa ny ankoatran'izay efa nandeha hiala satria leo be ny toetrany. 4 taona ireo zanany tamin'izy ilay hoe ilay maty ny zokony indrindra 80 taona tamin'ny fotoana nahafatesan'ilay ry 80 taona ary ny zanany farany tamin'izy maty 15 taona. Nazanazainareo hoe tsy mahita hoe raha lehilahy 80 taona izany ianao amin'izao lehilahy 80 taona izany nefa efa glia fa na izany na tsy izany ara i Jack dia nivelana nandritry ny 103 taona 13 taona izy no maty ny olona taloha moa amin'ny ankapobeny somary elaela izay vao maty ela velona fa amin'izao izany ohatra lasa mihaika eny mety afaka 20 taona 30 taona any isika olombelona mety hoe 20 taona dia glia daholo dia mino fa ho avy amin'izay faharanitra amin'izay fotoan'izay. Amin'izao izy izao ilay olona manambady maro mbola misy ve sa tsisy intsony mety misy fa ilay sipasipa ny atao amin'ny tany arabo mbola izay mbola manjaka izay zavatra izay na izany na tsy izany ara miady vehivavy fa na izany na tsy izany ara mbola tsy maharesy ireo tohatra lehilahy izay fa ohatran'ny tsara kely ilay voliko ahoana tianareo ve